La 4G Batelma vous présente Nivava. Lavashkiri. Manoatra ho anao ny vaovao. Lavashkiri, ho finaritra ny tontolo andronao. Manoloana ny tatitra nivoaka ny herinandro teo mahakasika ny kolikoly eto Madagasikara. Nanamafy ny minitry ny fitsarana fa efa isan'ny laharam-pahamehana ao anatin'ny politika mpanjakana izany. Hojerena manokana ihany koa ny fanasaziana sy fanafaizana ireo ho mpanondrana harena kibon'tany antsokosoko raha ny fanazavana azo. Mahakasika ny lalaon'ny fetin'ny mpifankatia omaly ny tonga naka ny lokany ireo mpifankatia nandresy tamin'ny lalao izay nikarakarain'ny Cool TV FM. Afa-po izy roa kely araky ny tafatafa natao tamin'izy ireo. Maresaka iraisam-pirenena tanterahana androany ny fiodinana voalohany amin'ny fifidianana filoham-pirenena any Senegal. 5 ireo kandida mpifaninana amin'izany. Ny andidin'ireo arahanao afaka fotoana fohy. Salandra tompoko lasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Cool TV manasana ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanimbotsika ny vaovao ho amin'ity alahady alina ity dia manoloana ny tatitra izay nivoaka ny herinandro teo mahakasika ny kolikoly eto Madagasikara. Nanamafy ny ministry ny fitsarana fa efa isan'ny laharam-pahamehana ao anatin'ny politika mpanjakana izany. Hojerena manokana ihany koa raha ny fanazavana ny famaizana sy fanasaziana ireo londoany amin'ny fanondranana harena kibon'tany antsokosoko. Michela Renardzon. Isan'ireo firenena isian'ny kolikoly betsaka indrindra i Madagasikara raha ny tatitra nivoaka ny farany herinandro teo. Enatra ho an'ny firenena izany raha ny fanazavan'ny ministry ny fitsarana manoloana izay tatitra izay hatrany. Amin'izao fitondrana vaovao izao, nanamafy ity farany fa efa isan'ny laharam-pahamehana ao anatin'ny politika mpanjakana ny ady amin'ny kolikoly sy ny fanasaziana tsy hijerena tavan'olona. Lara Madagasikara dia misy tena mamenatra satria anisan'ireo pays firenena zany eran-tany anisan'ny malaza amin'ny kolikoly Madagasikara. Ny kolikoly toetra vaindrarahany miady aminy satria fanitry be firenena izy. Ka tsy maintsy adina ny kolikoly ary anisan'ny priorité ataontsika izany. Azamy moa dia ao anatin'ny politique générale de l'État mihitsy zany priorité de priorité ny fedina amin'ny kolikoly ary ny fitsarana moa dia anisan'ny andraikindraikitra amin'izany hiady amin'izany. Ka tsy jerena tavan'olona na mpitsara izy, na avocat izy, na huissier izy, na mpandraraha izy ka hatratra amin'izany dia hiaran'sazy ary tena hiaran'sazy tena enjana tokoa satria tsy anaovana hitadama ny fanenjehana amin'ny mpanao eto Madagasikara. Etsy ankilany manoloana ny tsy maty manota amin'ny fanondrana harena kibon'tany antsokosoko ho enjehiny ireo voalaza ho gros bonnet sy gros poisson. Tsika dia ady amin'izany culte d'impunité zany. Tsy aketsika tsotra zany hoe misy tsy maty manota zany. Ary hatramin'izay ngampitsika dia nahita fa madinika foana voenjika. Ositsika le hoe petit poisson foana no enjehany bianco sy ny namany. Zao hivadika andraraha fa tena lodoa mihitsy hoenjehitsika daholo zany fa mitaky ny vahoaka, mitaky ny rehetra asa hidenonsian'izy ireny fa zay dia vonona andraina ndraikitra izy. Raha tsy ahivina raha ny tatitra navoaka ny afrobaromètre dia malagasy 3/4 no milaza fa ny tombony tahan'ny kolikoly ary 7% ny malagasy kosa no matahotra mitorika izay trangana kolikoly izay. Ny fitsarana sy ny mpitandron'ny filaminana no ahitana kolikoly betsaka indrindra. Fahatratrarana mpitandron'ny filaminana amin'ny raharaha kolikoly fisamborana ireo tompon'antoka amin'ny asa fakana-kerany. Fahatratrarana basy sy jiolahy ireo nisan'ny nanamarika ny vokatry ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana tato anatin'ny 3 herinandro teto Madagasikara raha ny tatitry ny polisy pirenena. Mampiona rakotoarso. Anisan'ny vaovao mitana ny sainy maro ankehitriny ny raharaha fahatratrarana tompon'andraikitra voaroiroy ao anatina trangana kolikoly izay saika ny poipoitra avokoa tato ato. Isany ahina amin'izany ihany koa ankehitriny raha ny tatitry ny asa avy amin'ny polisy pirenena ny fisokafany fanadiadiana amina polisy any Mahajanga izay voatonona tamina raharaha kolikoly. Hatreto aloha zany dia hoe ny zavatra fantatra dia hoe naka vola taman'olona ireo tandro filaminana ny tenenina teo.
dia izay mihitsy no mampisokatra ilay fanadiadiana fa tsy maintsy isy ny fanarahana ara-tsisy fifehezana mahazo an'ireo olombelona ary tsy maintsy isy ny fanarahana araky ny ady heloka mahazo an'ireo olombelona. Ankoatr'izay, tratra ankehitriny ireo olona miisa roa tompon'antoka tamin'ilay raharaha fakana-kery ny teratany vahiny izay nitranga tamin'ny 14 Janoary lasa teo iny tany Antsiranana. Afitra soamantsara kosa ireo olona miisa 8 natao takalonaina nandritra ny fakana-keriny niseho tany Ambanja tamin'ity taona ity ihany. Teo ihany koa ny fahatratrarana rongony milanja 70 kilao tany Mahajanga sy 10 kitapo tany Fianarantsoa miaraka amin'ireo nanondrana izany. Tany Toamasina kosa, 9 amin'ireo jiolahy miisa 12 malaza amin'ny resaka hetraketraka sy fanaovana asan-jiolahy mahery vaika no voasambotra. Tao anatin'izany ihany koa ireo jiolahy raindahiny amin'ny fanolanana sy tambazotra mpangalatra moto. Any Toliara, rava ny mpitandro ny filaminana ihany koa ireo tambazotran'ireo andian-jiolahy mahery vaika, roa no lavin'ny bala, raha 5 kosa voasambelona, tratra niaraka tamin'izay ny Basiray. Toy an'ny hetsika dia ny fanatonana eny anivon'ireo fokotany sy ny fanatonana eny anivon'ireo toeram-pampianarana isan-tsokajiny ary ny fangatana fiaraha-miasa amin'ny mpitatitra ahitana ny vahaolana. Izany hoe tiana ho tenena ambadik'izay dia ny telo herinandro izay aloha no vita. Tsy opération izy ity fa mission. Ny opération dia voafetra ao anatina fotoana. Fa ny mission dia tokony toy foana. Ny fiaraha-miasa amin'ny vahoaka amin'ny fanomezam-baovao ny mpitandro ny filaminana hatrany no singa iray lehibe entina amongorana sy hanatratrarana ireo fahavalo-pirenena mambotra ny samy mpiray tanindrazana ireo. Lafim-baovao hafa kosa indray dia fifanomezan-tanana amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ny teny nentin'ny minisitra Alexandra Georget nandresy lahatra any mponina mipetraka manodidina ny ala Mikea. 20 metatra tora-dro isa-minitra ny velaran-tany may isan'andro amin'ity ala Mikea ity nandritra ny taona 2024 noho ny doro-tanety. Hoentitra arak'izany ny fepetra raisina ankoatry ny efa nisy hatramin'izay ao ny minisitra fanadina Albertin Ramelarivo. 20 metatra tora-dro isa-minitra ny velaran-tany may isan'andro ao anaty ala Mikea nandritra ny taona 2024 noho ny tsindry avy amin'ny doro-tanety fanaovana atsaika fambolena katsaka sy vomaina. Mizaka ireo tsindry ireo ihany koa ny faritra arovana tanatin'ny MNP na ny Madagascar National Park. Ireo no antony izany ministry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra ny zava-misy tany an-toerana. Hitantsika fa may ohatr'izao ny harem-pirenena raha zao miseho dia ho ripaka ny ala eto Madagasikara ary tsisy lovan'ny taranaka intsony ary zany ny antony nandalovantsika aty amin'izao fotoana izao ary zao zavatra zao dia tsy azo ekena. Roa isan-jato ny faritra arovana tanatin'ny MNP no mainy afo tamin'ny taona 2024 izany hoe ny 4,703 hektara. Isan'izany ny baobab na ny reniala. Karazan zava-maniry miisa 1300 no ao amin'ny ala arovana, isan'izany ny baobab izay zava-maniry afantarana Madagasikara eo anivon'izao tontolo izao. Raha mijery izao tsika dia le baobab endemika izay tokony ampidi-bola ho an'ny firenena amin'ny fizahan-tany dia aripakatsika ohatr'izao. Tokony tsy hisy tsondro izao ary hiezakatsika anaran'izao. Ny tsirambina avy amin'ny afo nampiasaina na fanahinana natao tahaka izao matetika no mahamay ny ala ato amin'ny faritra arovana. Reo ngamba zao le tondra sarety mijanona kely dia mandoro afo dia tsy mamono afo nataony. Io mahatonga le alatsika ripaka. Ampitombotsika ny fanentanana ary ampitombola ihany koa ny sazy. Tokony enjana dia enjana ny sazy ho an'ny mpandoro an'ny firenena fa tsy azo akeny intsony ny zavatra ohatr'izao. Manomboka izao fepetra ho raisina ny fampiarana ny fandrarana fitaovana mitondra afo na miteraka afo ao anatin'ny ala Mikea. Izy araka izany ny fisavana entitra momba izay miditra sy mivoaka ny faritra arovana. Raha tsy aivina renirano fiarena no mamaritra amin'ny farany atsimo amin'ny ala Mikea aty Toliara. Renirano mangoky ny avaratra, Canal de Mozambique ny andrefana ary lalam-pirenena fahasivy ny atsinanana. Fahasampana iray ao anatin'ny fiangonana katolika ny vondrona laika kristianina Pikatroka, laika mandray andraikitra eo amin'ny nivon'ny firenena. Tokony saraka ny finoana sy ny raharam-pirenena na ny laïcité de l'État raha ny fanazavan'izy ireo fanampanazavana.
fiangonana katolika dia zay manana ny atao hoe fampianarana fiangonana momba fiarahamonina zay manentana ny laïka andray andraikitra ary na ny conférence épiscopale ary dia nanentana koa ny laïka andray andraikitra tamin'ny 3 izy io dia namoaka taratasy mihitsy ny zareo hoe atreho ny raharam-pirenena ka dia namaly ny antso zany ny zanaky ny fiangonana ny laïka mba anatrika ny raharam-pirenena ary ny tanjony moa zany dia mitohy foana dia tsy ny zany fa ny solom-bonana ny fitadiavana foana ny rariny ary ny fampiarana ny rariny ny fitsinjarana ny arena radrariny ary indrindrindrindra io ny voalohany ny fanajana ny asiny mahaolona fomba fijery tsy mety zany satria ny raharaha momba ny firenena dia tsy misaraka mihitsy amin'ny raharaha ny finoana tiako resahana dia hoe satria ianao mpino dia mampianatra ny finoanao dia ampiarinao izy zany amin'ny fomba fanao andavanandro eo anivon'ny maha olom-pirenenanao ka ny maha olom-pirenena zany tsy misaraka mihitsy amin'ny maha olony finoananao. Tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika aoriana izay ny atatsika ny fandraisan'ny mpifankatina ndesin'ny lokany tamin'ny lalao izay nikarakarain'ny Cool TV FM eo ihany koa ny hevitry ny vodiondry teo amin'ny malagasy izay vitsiny malala sy tena malala ny tena heviny amin'izao fotoana izao rehefa avy eo ary. Maintenant, avec Mvoul, gagne 3 fois plus d'Internet pour la Saint-Valentin. À l'achat d'un Telma Net One Month 2 Go via Mvoul, gagne 6 Go de data en tout. Telma, sa fitque numéro 1 malagasy. La vache qui rit, sady matsiro no mampazoto manery, misy calcium sy vitamine ary fer ihany koa. Mahazo fafinaretana ery ny ankizy. Efa nanlehibe ihany koa. La vache qui rit, ho finaritra ny tontolo andronao. Do you know what these people have in common? This is Amelie. With the discovery of a simple childhood treasure, she begins a quest to fix other people's lives. And perhaps her own as well. Mivela eto amin'ny fampahalalam-baovao isika. Fa isan'ny niteraka resabe tato atin'ny fanambarana navoaka ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina ny tokony anajana ny soatoavana sy ny fomba amam-panao mahamendrika indrindra eo anatrehan'ny fanatotoloana ny rakitsary tsy fain'ny malagasy izay misy mamofady izay indray ny lohahevitra ny tondrana adevitra tao anatin'ny fandaharana ankitsimpo ny antsipirin'izay. Ny vahiny tao anatin'ny fandaharana ankitsimpo no zoma teo teto amin'ny Cool TV ny mpanabe sady firoa-hevitry ny filakevitry ny fampihavanam-pirenena Ramamampionina Gérard sy ny tale jeneraly ny kolotsaina vaovao eo anivon'ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina Razafiarsan Francis Alexandre izay mpanakanjo ihany koa. Ny mpanany ajevitra ny famokarana rakitsary indrindra ireo voasikajo mamofady miteraka voka-dratsy eo anivon'ny fiarahamonina ka namoahan'ny ministera fampatsiahivana izay mety hiakatra amin'ny dingana ambony kokoa.
Hatreto aloha fampatsahivana inona tao iny fampatsahivana fa misy ane ty lalany ty ohatrohatran'izao sy ohatran'izao dingana voalohany zay mety hiditra amin'ny dingana faharoa angambo sika hoe aoriana kely ao na aoriana be tsy fantatro mety hiditra amin'ny dingana faharoa hoe fanasazina ny fanasazina dia fanasazina fampahafantarana ny olona fotsiny hoe tsy misangisangy ary ny fanasazina tsy mbola mety hoe ho any fanagadrana akorina hoe fampatoavana lamandy fa mety hoe foanana ilay clip tsy mahazo mandeha misy ray aman-dreny anankiray tany amin'ny faritra Androy tany Ambovombe niresaka tamiko tao anatina fanentanana fampisehoana izay nataona tarika moderna amin'izao taona izao efa tany amin'ny 10 na 9 taona lasa zany dia niteny le ray aman-dreny olona tsy fantatro fa mijery hoe raha ka efa tsy manahaka ny atoa ty fitsinjaka ato zany hoe efa tsy izy tsony mihitsy ny hitan'io ny any ambanivohitra rehetra tompoko dia tsy tia miboridana daholo ary ny olona any amin'ny vilona ihany io tian'io miboridandridana io raha ny fanazavana trany manana andraikitra amin'ny fanarahamaso sy ny fanjifana ny zavakanto vokarina ny tsirairay indritra ny famerenana ny soatoavina malagasy eo anivon'ny fiarahamonina tompona ndraikitra ndetsika raha misy olona hoe hivarotra zavatra eo ka tsy misy hividy ny zavatra iny fa tena masira loatra zay tsy mihina zavatra masira dia mijany hoe nge maty ho azy zany zavatra zany no mila le fahatongavan-tsaina sy fandraisana ndraiky ray aman-dreny ny tsirairay zay tonga saina zay mahatsiaro teno ray aman-dreny na ara-pinoana na ara-drazana na any amin'ny fanabiazana na ara-panjakana dia mametraka foana n'izay le asina tsy maintsy mitazona hoe zao nge ny soatoavitsika malagasy raha tsy ahifina isaky ny zoma alina amin'ny sivy sasany no fanarahana ny fandarana angitsy-po izay hitondrana jefitra mikasika ny trangam-piarahamonina rehetra ny politika ny raharaham-pirenena sy ny maro hafa ny talata amin'ny roa ratolakandro kosa ny famerenana hito amin'ny youtube na tranokala tv.cool.mg ihany koa ny fandarana angitsy-po mahakasika ny lalao ny fetin'ny mpifankaty omalina tonga naka ny lokany ny mpifankaty nandresy tamin'ny lalao izay nikarakarain'ny Cool TV FM afapo izy roa kely araka ny tafatafa natao tamin'izy ireo fanadina Voamaraina no tonga teto Antananarivo herinirina Tendrely sy vonjy nomenjanahary Fabrizi Elina izay nibatany amboara tamin'ny lalao Saint-Valentin karakarain'ny Cool TV FM mpifankaty avy any amin'ny distrikany Ambositra izy ireto ary tonga teto Andrenivohitra aka ny lokany isan'ny lokazon'izy roa ireto ny finday anankiroa ankoatr'izay feno tsara ny tontolo andro nainga tamin'ny fanaovana spa teto amin'ny La Perle Spa zany nisy nandritra izany ny fikarakarana bika sy tarehy. 20 minutes après nidiranao niavaka ny tontolo andron'izy mivady ireto ny ariva teto amin'ny Pietra Hotel izy roa no nisakafo tahaka izao kosa ny efitrano niantranoan'izy ireo naneho ny fahafaponina nolona ireo fanomezana samihafa erinirina Tendrely sy vonjy nomenjanahary Fabrizi Elina tamin'ny fandraisany anjara tamin'ny ity lalao ity tena faly dia faly satria tsy napoizina tokoa dia makasitraka indrindra ny Cool TV ny voalohany indrindra karakarahan'le kilalao dia misaotra betsaka ihany koa ny namana rehetra izay nanoana indrindra ireo anay Tambositra ao sy ny izay rehetra mahafantatra nanoana fa dia tena afapo tokoa ny mpandray anjara indrindra moa fanaina azo ny voalohany dia faly dia faly tsy dia hoe nisy fiomanananao kory moa zany fa efa kaiky ary ny tirage hoe le du premier hatrika finalaigny zay voahotsiko aleo dada mba alefany ty saritsika roa ty sao dia mba hanina chance dia nalefany moa dia jerenaka voafidy tamin'ny tanatin'le folo voalohany dia rehefa eo amin'izay nentanina amin'izay ny namana rehetra ho zay be zay indrindra dia tonga dia anay amin'izay voalohany fa dia misaotra betsaka fa faly be anay mivady izay mivady moa efa ela no niaraka efa tany amin'ny 2007 izany hoe efa 12 taona zany fa tamin'izany mbola nianatra mbola mpianatra ny lycée kely dia amin'izao
efa voorona soma tsara ny tokantrano a efa nahazo zazakely anankiroa ny fantelo efa ato. pejiny kolotsaina kosa indray dia maro any malagasy ny tsy mahafantatra ny tantara sy ny hevitra finosan'ny teny hoe vodiondry. Ny momba izay indray noentina aminao anatin'ity fanadidina manaraka ity aroary. Vodiondry raha ny fanadihadiana natao tsy arabaky teny fa misy hevitra finosany ny fanatera-bodiondry ataon'ny lehilahy angadabady. Tsy ny fanomezana vola mankarena no zava-dehibe anatin'izany fa ny fanomezan-kasina sy voninahitra ny fianakaviana sy ny ray aman-dreny ny mpirandra vehivavy. Ankoatra izay, fanafizan-teny ihany koa ny vodiondry raha ny fanazavana. Ka izay vodiondry zay indray raha ny teniny dia io zany hoe vodiondry fa tsy vodinondry akory fa vohidiondry. Zany ozy andrenako ny merina hoe aza mamianina tanana, aza mamizana borona, aza tsy mamehanina tinjaza. Zany hoe rehefa mamizana bory ianao ka mamianina tanana, tsy amin'ny dia mivokona ny tondrotondry. Dia ty tanana mivokony ty no atao hoe ondry mihidy. Dia rehefa vita amin'ny fanarahana ka mazava saina, mazava ny lamina rehetra, dia mivoha ilay ondry ny hidy. Vohahidy ondry. Dia izay no atao hoe vohidiondry. Dia nafoiza tamin'ny hoe vodinondry na lalam-panafana vodinondry. Misy antanatohitra maro arahina amin'ny fanatanterahana ny vodiondry. Raha izitra ny tanàna ianao dia misy ny alafady tany, misy ny asony vohitra, misy ny vavahady fito sosona, vavahady telo sosona, misy ny varavarana, misy ny dika tokonana, misy ny asony lapa, misy ny tapimasona nada, misy ny alafaditry ny ray aman-dreny. Zay vao mandeha ny vodiondry. Vity zay mena ny rahalahy ny ray, ny anabavy ny ray, ny rahavavin-dreny, ny rahalahy ny reny, ny anadahany-dreny, dagla be sy nimy be avy amin'ny dada, kiaky be sy nimy be avy amin'ny neny, kiady sy ny voninahitra, solon-tsakarano, solon-kitay, solom-bodifotso mafana, ny asony mosary zaza, ny anira, vato mamin-jaza, ny asony razana, siny sisa, apahany zany. Zany rehetrarehetra izany tsy maintsy mena. Fatao hoe tonga lafatra ny fanambady. Araka izany, manana ny lanja ny vodiondry eo amin'ny malagasy ary enatra eo anivon'ny fiarahamonina ny mitaribady tsy lasa vodiondry. Araka ny hitantsika teo iny tanteraka somatsara ny vodiondry sy soratra ny namana mpanao gazety Iona Saina. Ny ekipan'ny Kolo TV FM iray manontolo dia mirary tokatrano sambatra ho an'iony sy Nofy. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray ny anoizantsika ny vaovao dia ny tanterahana androany ny fiodinana voalohany amin'ny fifidianana filoham-pirenena any Senegal. 10 ireo kandida mpifaninana tamin'izay fifidianana izay fanandina. Androany alady tamin'ny valora maraina any Senegal no nisokatra ny birao fandatsam-bato amin'ny fifidianana filoham-pirenena any an-toerana. Ary tsy katony izany raha tsy amin'ny 9:00. Enina tapitrisy ireo Senegalais andrasana amin'ny safidiny amin'izany ary manodidina ny 509 ireo birao fandatsam-bato manerana ny Senegal. Raha ny tatra azo dia 7 ireo mpitandro ny filaminana na hetsika mandritry ny andro ny fifidianana ary mahery ny 5 ireo mpanara-maso ny fifidianana ka 700 amin'ny reo dia iraka iraisam-pirenena avokoa. Androany amin'ny ora ikatonany birao fandatsam-bato dia efa fantapantratra sahady izay ho favorihina ny tendance fa tsy hivoaka ny valiny ofisialy raha tsy amin'ny 15 na 14 febroary ho avy izao. Raha ny tady fantatra ihany koa dia ny 14 martsa ny fiodinana faharoa raha toka isy izany. 10 ireo kandida mpifaninana amin'ity fifidianana ity ka isan'izany ny filoham-pirenena teo aloha Macky Sall izay mety hanohy ny mandat faharoa ny taona 7 hatramin'ny taona 32. Izy ihany koa ny manana herintsika ny andresy indrindra ny nazahoany tatitra miabo teo amin'ny tontolon'ny toe-karena Senegalais. Izay mamarina ny vaovao tamin'ity alina ity soranao manaraka izany sapana fampalaram vao mameftonanao rapitso amin'ny ray ora antena kosa mameftonanao amanaraka indray soafa tsara daholo tompoko.
La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao. Lavage Kiri. Narainao teo ny vaovao miaraka mila Lavage Kiri. Au final, tu as tout le